Dinika fandaharana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS arahinao isaky ny alahady amin'ny 7:00. Dinika miarabantsika mpanaraka ny fandaharana dinika isa-tokantrano ivadika kely eo amin'ny tontolon'ny toekarena amin'ny ankapobeny eto Madagasikara ny lahadinika atao anatin'ity fandaharana ity androany vahintsika noho izany Andriamatoa Rakotomanjaka José izay mpahay toekarena mpampianatra eny amin'ny anjerimanontolo sady efa mpiara-miasa akaiky ihany koa teo anivon'ny sampandrara solitenan'ny banky iraisam-pirenena sy ny vondrona Europeana eto Madagasikara. Dia faly miarabanao Andriamatoa Rakotomanjaka José tonga sy eto amin'ny MBS. Miarabanao Joël ary miaraba ihany koa ny mpijery sy ny mpiaino ny MBS. Fanontaniako voalohany Rakotomanjaka José efa tato anatin'ny 10 taona eo na mihoatra ny 10 taona ara no voasokajy foana ho anisan'ny firenena mahantra indrindra 5 mahantra indrindra eran'izao tontolo izao Madagasikara. Tao anatin'ny 20 taona nefa ny teto Madagasikara na mihoatra an'izay ihany koa ary nefa niresahana foana hoe ady amin'ny fahantrana. Aiza ny tena fototry ny olana, inona ny tokony ho vahaolana amin'ny ankapobeny? Raha eo amin'ny lafiny toekarena aloha izany mijerentsika dia mba hatsotra an'ilay fahazahoan'ny olona azy dia ny fandrosoana dia miakina be dia be amin'ny fampiasana ny vola. Inona moa fampiasana ny vola? Fampiasana ny vola dia na ianao manao investissement izany hoe mampitombo ny ambaindain'ny fitaovana entinao miasa na le vola koa hohaninao. Ka raha ohatra ka le fampiasam-bola io raha lasaka ambany be satria tsy manana ambom-bava ianao dia tsy mety hisontrotra le ari-karena. Raha eto Madagasikara zao any amin'ny 20% any ihany zany zao amin'ny ari-karena vao be no ataontsika amin'le fampiasam-bola. Nefa ny kely dia kely zany tsy ampy. Tokony tafakatra any amin'ny hoe 30% na mihoatra an'izany ary rehefa ohatra moa hoe tsy manana ny tena amin'le ambom-bava dia zay zany le mahatonga le hoe mihindram-bola na miantso an'le mpampiasa vola avy any ivelany. Ka ireo zany zay ihany zany ny tena fomba satria le fampiasam-bola io raha ohatra zany misy mizara roa moa le izy fampiasam-bola ny olona tsy miakina. Ny olona tsy miakina zany rehefa mampiasa vola dia tonga dia mivantana be izy angamba tsotra be amintsika dia hoe miakatra ny vokatra. Raha androany izy mamokatra 2 taonina rehefa tsotra ka mampiasa vola izy mifidy tracteur ohatr'izany mety mamokatra 10 taonina. Zay zany le mampiasa vola. Fa raha aty amin'ny fanjakana indray zany le hoe fampiasam-bola dia le hoe fanatsarana tontolo iainana iasan'le olona tsy miakina. Izany hoe ohatra hoe mety moramora kokoa anazy mahazo jiro ampiasaina amokarana, mety moramora kokoa anazy mahazo rano ampiasaina, mety moramora ho anazy koa raha tsara ny lalana ny mitona entana. Dia amin'izay fotoana izay zany le avy aty amin'ny sehatra tsy miakina afaka mamokatra ary afaka misedra ny fifaninanana iraisam-pirenena. Ka zany rehetrarehetra zany ohatran'ny tsy tratrantsika daholo dia izay ho mahasahirana antsika io. Ankoatran'izany moa zany rehefa mba misy kely le atao hoe fitombon'ny ari-karena dia matetika ny olona mieritreritra hoe tonga dia ho any am-paosiko le vola rehefa mitombo ny ari-karena. Nefa tsy dia arak'izay loatra le izy satria mihodina elaela le toekarena zay vao misy fiantraikany any amin'ny vola raisiny tsirairay avy. Dia io zany le resaka hoe misy tsy fampiatiana le na intégration an'ireo le tena mahantra koa le izy dia manjary menimenina le olona dia mahatonga antsika moa zany amin'ireny hoe indraindray misy crise politique sy rehetrarehetra iny dia vao mainka mitsitongana be le firenentsika. Tato anatin'ny taona vitsivitsy zao misy mpamatsy vola mpampiasa vola angamba marina kokoa. Mampiasa vola ohatrany hoe vitsivitsy ihany ny hoe eritreretiny hoe mihoatra ny amanarivo ny tapitrisa dolara na latsaka kelin'izay izay mba hoe afaka mampiaina kely an'le toekarena malagasy. Inona ny tokony ataontsika mba hoe hitombo isa kokoa le olona hoe tena mampiasa vola misimisy eto amintsika raha eo amin'ny sehatra tsy miakina zao izay resahako izay. Raha eo amin'ny sehatra tsy miakina aloha zany dia arak'izay le nazavako teo izay hoe tsy misy olona hampiasa vola raha ohatra izy tsy manana fatokisana amin'le atao hoe toe-javatra ankapobeny amin'le firenena. Ary ny tena mahafinaritra anazy dia arak'izay le hoe tsara ny foto-drafitr'asa misy jiro azo ampiasaina, ny rano azo ampiasaina, memora daholo reny dia
afaka mifanina ny izy eo misehatra iraisam-pirenena kanefa koa tsy azo adinitsika fa ny hoe fanentanana ny olona eto toerana ampiasa ny ambom-bavany tena tsy misy raha ohatra raisitsika zao ohatra hoe am'ireo firenena ataoko hoe anglisy ireo manodidididina atsika ohatrany hoe Maurice, Rwanda, Kenya reny zany manana hoe place boursière zany hoe rehefa otrotra ka mila vola le mpandrarama eo toerana dia mijery any izy hoe ity ny tetikasa izy nareo mba te hiditra ho tompo mipetra-bola ato de raisina le vola de mahazo vola le mpandraraha de afaka mampiasa an'le vola eto amintsika zany tsisy zany fa ny tompon'ny atao hoe ireo banky sy anareo olona vahiny daholo dia tsika samy malala fa sahirakirana ny mpandraraha malagasy maka volany ary na makany ara le zana-bola BTP de sahirantsika. Misy miteny koa amin'ny ankapobeny hoe indraindray le resaka fifampatokisana zany hoe tsy de matoky loatra le mpandraraha malagasy indraindray le mpampiasa vola na le tompom-bola ho ampindramina zay no mahatonga le hoe somary tsy maintsy atao ambony be ny tany famerenam-bola sy ny sisa mbola teoria tokony mitombona ve zany am'izao fotoana izao sa tokony efa hovaina ny fomba fijery raha ohatra zao hoe misehatra iraisam-pirenena raha ohatrohatra fotsiny ny classement ataon'zareo ohatra hoe COFAS zany dia ohatran'ny hoe toerana mandanjalanja ny hoe manao ny ty fireneny ty any ampiasam-bola ohatra raha ampiasa vola any nareo de tsika ohatra zao any amin'ny hoe classe C any zany classe C zany misy ny A, B de zay vao C zany classe C zany de hoe mbola tahorana amin'ny mampiasa vola ty amintsika dia rariny raha ohatra ka hoe ampiasa vola ty le olona de matahotra dia avy be ny zana-bola io koa nefany izay toe-javatra zay zany de lasa ny atao hoe ny olona mpijirika zany lasa tonga mampiasa vola ty zany hoe le mila vola vetivety fa tsy le tena olona mampiasa vola ampandrosoana amin'ny fomba maharitra. Raha raisina ny zavatra iainan'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao Andriamantoera Kotomanjaka José vao ny ainantsika voaingana kely zao ny resaka hoe fampidinana ny vidin'ny solika ohatra eny amin'ireo mpanjara aiza ho aiza ny mety hoe ho tombontsoa an'ny firenena ao anatin'izay lafiny ray izay sy ny mety hoe ifandraisan'izay amin'le resaka fampiasam-bola. Ny fipetraka io zany zao le fampianana ny vidin'ny solika io dia aty amin'le sokajin'le hoe atsaraina ny fanjifana fa tsy aty amin'le fampiasam-bola io ka raha ohatra ka ny fanjifana no ampitomboinao zany dia tsy de tena isy fiatraikany amin'ny fampandrosoana zany zavatra zany za zany hoe ny eritreritra hoe raha ohatrohatra ka satria hitatsika zao fa raha ohatrohatra ka hoe olona mampiasa tomobila mandany 20 litatra isan'andro eny bukisy reny dia 2 arivo fotsiny vola azony raha ohatrohatra ka amin'io ariary zato io zany le fampianana gasoil 2 arivo nefany ataony ahoana ny ampianan'ny vidin'ny sarandalana satria na atao hoe madinika ohatra hoe 10 be zany no ena ny vola 10 rehefa tsy misy tombo manahirana mitady azy noho izany zany ny tena efaran'le izy zany dia zareo reo le mpitatitra reo zany no tena nahazo tombontsoa tamin'io ary ihany koa ireo mpanjinjara ny lasantsy marina fa tsika mpanjifa tsotra koa anisan'ny nahazo kely satria mampiasa an'le lasantsy satria eo amin'ny 600 millions de voiture nefa zany rehetrarehetra zany eto Madagasikara zany rehetrarehetra zany dia fanatsarana an'le fanjifana ana olombitsy fotsiny zany tena marina satria zany mbola tsy nare mihitsy hoe satria na ena ny vidin'ny solika io zany de hoe iny misy hoe bus numéro zao ampianany vidiny ny sarandalana tsy mbola nisy ngamba nanambara zay fa ny nanao fanambarana zao de reo mpitsinjara solika zay faly satria mitombo mivola miditra any amintrareo fa io zany raha ohatra ka raisitsika fotsiny ao anatin'ny ray volana misy eo amin'ny atao hoe eo amin'ny 60 000 mètres cube eo na 60 millions de litres isam-bolana
noko lanitsika tsy fahintsika eto Madagasikara raha ohatra ka alaitsika le ariary zato ka ampitombotsika amin'io dia mahazo any amin'ny 6 milliards d'ariary antsika raha le 6 milliards d'ariary io zany tsy nizaray taty amin'le mpanjifa sy ny mpizara solika sy ny mpitatitra manana tomobily dia fa nampiasaina taty amin'le fampiasam-bola ohatra hoe entina hanatsarana ny lalana raha ohatra ka ny lalana me tsara dia mifohy ny fotoana lany amin'ny fotoamanentana ohatra zany misy tena tiany fampiasa vola zany mety koa hoe hanampiana ny fanaovana fampiasam-bola amin'ny famokarana angovo be dia be ny zavatra ampiasaina an'le izy raha ohatra ka hoe fampiasam-bola zany dia raha ny eritreritro manokana aleo natao tany amin'ny fampiasam-bola toy izay zany ny zarazaraina madinidinika hoe mahazo 2 arivo ihany na dia ohatr'izay nefa miparitaka be le izy dia tsy hita koa zay tena tombontsoa mpanjifa rehefa tena diniana tsy misy fa tombontsoana olombitsy atao hoe eo amin'ny olona 700 millions ngamba zany ohatra zany hoe mety azo tombontsoa amin'ny 25 millions malagasy dia ohatrany tsy mety ny zavatra zany. Io ve Andriamantoa Rakoto Manjaka José tokony hoe nampahafantarana ny olona hoe inona sinona no nafana napidina le vidin'le solika satria rehefa tena dinihana le izy tsy tena mazava loatra hoe le taiza moa zany nanalana tena le tombom-barotra miditra any amin'le mpivarotra solika sy mpanafatra avy any ivelany ve sa ny hetra sa ny inona no nafana nanao an'izay le fampidinana kely zay misy koa moa ny fanazavana anankiray hoe le fitaterana no nahena le vidiny tokony ny azavaina ve zay sa ahoana ny tokony fipetraka izay mba hoe tsy hampisy ohatrany hoe fisalasalana eo amin'ny tontolo toe-karena eto Madagasikara na zay raha zao hoe mba mpanara-maso an'le toe-karena dia tsy mbola nazo ny antsiprieny io fa ny fantatra fotsiny zany dia le hoe ny vidin'ny solika dia ferana amin'ny vidin'ny iraisam-pirenena tonga ao an-tamatavy dia misy ny fitaomana anazy sy ny fanangonana anazy eo amin'ny galana arafindry ao an-tamatavy dia avy eo dia ny fanaparitahana azy dia mihetra rehetrarehetra zay zany fa hoe iza zany ny kitihana amin'le anankiroa reto satria tsy maintsy tao amin'le fitsinjarana sy tao amin'le fitaomana azy ary le stockage ihany zany no azo nikitihana ka na zay raha aloha zay za zao dia tsy mahalala hoe taiza-marina no nikitihana tamin'io fa nazana zany nefany ny ohatra ny transport sy ny stockage dia tsara ho fantatra fa mitovy io ho an'ny ireo kompania rehetrarehetra io satria kompania iray ihany manao ny stockage io ny ato amin'ny fitaomana azy angamba ny mety hoe misy manana mampiasa kompania samihafa nefa na zany ara misy kompania iray lehibe tena manjaka koa ao anatin'io fitaomana ny ihany io ka ao zany mety izy fa nefa koa misy ihany koa le ataon'zareo hoe ajustement administré izay lazaina fa hoe mbola eo amin'ny 700 ka hatramin'ny eo amin'ny 700 ariary eo amin'le io zany le fanarahana le hoe tsy tonga dia asonitra be na ampidiana be izy fa amboarina tsikelikely le ajustement ny izy amin'io koa zany misy eo amin'ny 700 ariary mahery eo hoe amin'io koa ve zany misy zavatra ny kitihana dia io zany tsisy malala fa dia ny nambara moa dia hoe tsy maintsy ho tazomina ihany io ajustement moramora andaminana azy io ka ao anatiny koa ve zany misy an'izy tsy fantatra fa ny zavatra tena mazava aloha dia izao tena nambara dia hoe tsy isy tsony ny subvention ho zaraina amin'ny mpitatitra dia noho izany zany tena tonga any amin'le tena vérité de prix tsika dia rehefa tsy isy tsony le subvention zany dikan'izay zany dia tena rehefa tonga amin'izay le fiovan'ny vidiny entana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia tsy maintsy ho raisitsika tanteraka amin'izay zany samy mizaka an'iny daholo tsika rehetra Trany raha vao miakatra ny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena vidin'ny solika dia tsy maintsy hiakatra arak'izay koa ny eto Madagasikara tsy maintsy satria tsy afaka raha ny fanarahana ahafahantsika mahazo tombontsoa amin'le reny le hoe FEC reny fanampian'ny FMI sy ny fanampian'ny Banque mondiale dia ry zareo zany efa miteny fa farafahelany amin'ny taona ho avy iny dia tokony foana daholo le subvention dia tsy maintsy tsika zany tsy maintsy ataontsika izay ahazakana izay vidiny entana tonga eo zavatra anankiray koa nefany
tsy vitan'le vidiny eo am'seritra iraisam-pirenena fa na nisy ary ireo fampiasam-bola be dia be sy vahiny tonga teto amin'ny minina sy ny rehetrarehetra eo amin'ny ankapobeny ny fandanjany fanafaran'entana sy ny famohan'entana dia resy be ny fanaovantsika exportation dikan'izany de misy kokoa vola lanitsika amin'ny fividianana entana avy any ivelany noho ny hoe zavatra io nefany ny aretina taritina io zany dia tsy maintsy hena ny sandam-bola-tsika ary rehefa mihena ny sandam-bola zany le pétrole vidintsika amin'ny dollara de tsy maintsy hisonitra ihany ko zany rehetra zany de tsy maintsy hoatrehantsika amin'izay fa de tsy maintsy hoe miezaka tsika zany eo amin'ny famokarana mba ahafahana manafatra ny vilany ary miezaka ihany koa mba havita tena fa tsy hanafatra zavatra be loatra. Le ohatra ny hoe fanapa-kevitra sasatsasany raisina nefa zao ohatra tato anatin'ny fotoana vitsivitsy raha mandinika isika saika ohatra ny hoe mifototra amina fanafarana entana ohatra hoe tsy maintsy mizara sakafo ho an'ny olona na entana hoe mba hanalana le fahasahiranan'le olona inona ny fiatraika an'izay eo amin'ny tontolon'ny toe-karena. Io zany de resaka safidy atao hoe safidy politika eo amin'ny resaka toe-karena satria ohatra hoe raha hiaditsika amin'ny ohatra hoe amin'izao zany malaza be le hoe ampiana ny tafika sy ny momba ny sécurité amin'ny fitaovana be dia be ny fitaovana vidintsika tena ilaina mihitsy satria tena be dia be loatra le zavatra fa fijalian'ny vahoaka kanefany hoe any tokoa ve le tena fanafodin'le izy sa ireo atao hoe ireo le mpividy an'le entana sy ny ohatr'izay zany no mety hoe any no arahana maso bebe koa ve sa aty amin'le any le efa impact zany na fa hoe vokatra le aty amin'le tsy fahaizana mitantana sy le fanaovana risoriso amin'ny varotra omby sy ny anina no mahatonga an'le halatra aty fa nefa ny aty amin'le halatra no asianao fanafody zany hoe lefa le fery zany no sitranao fa tsy le viviny fery dia zany ohatra ny tokony mampieritreritra antsika dolidoly ihany. Ankoatran'izay ny anisan'ny miteraka adihevitra ihany koa eo amin'ny tontolon'ny toe-karena eto Madagasikara tato anatin'ny taona vitsivitsy ny momba ny jirama satria le orinasa miasahirana menimenina ihany koa nefa le mpanjifa amin'le hoe tsy maintsy ampiakarina ny vidin'ny jiro sy ny rano mba ahafahana manetsina tsikelikely ilay vola banga be eo anivon'ny jiramaso hoe ahafahana manajanona ihany koa le fanampiana rabola avy any amin'ny fanjakana le subvention zay araka ny resaka ao teo efa takin'ny mpiara-miasa Madagasikara any ivelany ireo mpiray ombina antoka tokony hoe hanajanonana n'io subvention io inona ny tokony hoe fomba ahafahantsika manarina an'io mba sady tsy ampimenimenina be ny mpanjifa. Raha ny verina kely amin'ny tantara zao tamin'ny taona 80 sy 900 ny tonga ny andekaleka dia ny vokatra be kokoa noho ny filana tsy ilana ny vokatra vao andekaleka dia ny tady hevitra za tamin'izany tao amin'ny jirama tady hevitra hoe ahoana no ampiakarana ny fanjifana dia teo tsika natoritory teo tsika dia lasa ny vadika le izy dia lasa zao ndray zany ny mpanjifa ny atao hoe ny tinady mibetsaka fa nitolotra ndray zany lasa tsy ampy ka io raha vao mandeha amin'izay zavatra zay izy aloha dia fa ny fomba famokarana zany miazakazaka be taty amin'le gazoal hoe miakatra be le tinady fa mamokara dia ny vidiny jirama mbola tsy naharaka ihany le izy dia hoe metso mpampiasa vola indray aloha ampiasa gropy aty amintsika aty zany hoe zany rehetrarehetra zany efa tena vahaolana efa diso lalana be dolidoly fa ny tamin'izany ny ao andekaleka zao mbola misy unité anankiroa raha tsy diso mbola tsy miasa ny anankiray nampiasaina fa ohatran'ny misy fahasombana le centrale hydraulique zao zany zao ndray zao vao hiezaka be hoe andao anao centrale hydraulique BDP ka somary efa tratra oriana izy dia mandra-pivoaka antsika an'izay zany
eo amin'le hoe miala am'reto famokarana miala amin'ny gazoaly reto aloha de ho sahirantsika satria hitantsika teo mividina gazoaly io a sarotsarotra ihany indrindra am'izao ohatra hoe am'izao fotoana zao ohatra hoe ny ao moyen ouest ao amin'ny zareo Iran sy ny Amerikana tsy fantatra zavatra iseho amin'io a raha sanatria misy zavatra mipoaka ao tonga de misonitra be io de misy zavatra tena mbola ho sahirana ihany zany tsika fa de zay hoe tsy maintsy mijery an'le fampiasam-bola mba ahafahana mamokatra herinaratra efa mandeha am'izay moa le izy le hoe tena azo avozina zany fa io koa zany a ny fomba fanaovana an'io a tokony misy fanampiana bebe koa ny ady miseritra tsy miakina raha ny eritseritra fa raha zao zavatra zao zany no fandehany de ireo le mpanao fampiasa vola ngedala ny tena mbola miroboka aloha fa le madinidinika zany tokony mba jerevana ihany hoe ahoana mba tokony hanampiana an zareo koa am'le resaka famokarana herinaratra azo avozina énergie renouvelable io resana hoe zay zany tokony jerevana akaiky fa tsy hoe ho ampitomboana tsika ma zao mitanjotsika de hoe am'izao 5,100 ny olona manjifa jiro sy rano jiro eto Madagasikara de ho ampitomboana 7,100 amin'ny taona 3 angamba raha tsy diso raha ohatrohatra ka zay ezak'izay a hiakina am'ireo tetikasa lehibe sy ireo mpanambola be avy any ivelany sy ny ohatr' zany a de tsy ho tratra antsika zany fa ny hoe tokony jerevana koa zany le hoe mpampiasa vola madinika ahoana mety ahafahana andraisany zareo anjara atao hoe isaky mifokotany aza mba hoe mahavita tena any ambanivohitra any zany no tokony efa dinihana. Inona sina ny mety hoe endrika tokony ahafahana manampy an'ireo mpampiasa vola madinika ireo? Ny mpampiasa vola madinika aloha zany le izy zany rehefa hoe mitodika amin'ny fanjifan'ny olona tena atao hoe sahirana de voalohany indrindra aloha zany a tokony teknôlôjia tsy sarotra loatra zany hoe am'izao fotoana izao ohatra misy olona nalefa tany anty tany vehivavy a efa mahay montage na solaire reny de manao any na manao ny entretien koa tokony mora le izy koa ny vidiny koa tokony mora zany rehetrarehetra zany ny tokony hoanina de misy fanampiana ara-bola koa tokony ho dinihana. Ary mikasika ny izay tontolon'ny famokarana herinaratra zay ihany matetika zany tsy maintsy hoe miankina amin'ny resaka solika termika moa ny fantsana azy énergie termika isika ny énergie renouvelable zay azo avozina araka fanazavana atao mbola somary lavitrezaka ny ohatrany hoe tena maresy lahatra satria zay miainga tamin'izay koa le fanazavana atao zao le hoe azo avozina miainga avy amin'ny rano ohatra ny andekaleka mety hoe resaka fempotoana ve sa resaka vola ny hoe tsy afahantsika tena hoe miditra lalina ny amin'iny resaka énergie hydraulique iny resaka vola aloha le izy satria zany raha hoe amoaka 1 kilowatt amin'ny resaka hydraulique zany ny calcul mety any amin'ny hoe any amin'ny $2000 any raha anao amin'ny solaire tsika mety any amin'ny $1000 any ny kilowatt ray fa raha ohatra tsika anao termika latsaka be loha zany le vola ampiasaina noho izany zany dia marina fa mila vola be io fa nefa raha ohatra ka unité kelikely mety ho tafavoaka ihany tsika dia ny olana ihany koa zany de eo amin'le hoe misy teknôlôjia hafa koa nge mety azo trandrahana fa nefa zany fanampiana eo amin'ny mpikaroka sy ny fanjakana sy ny ohatr' zany tsy de mipetraka loatra de zany anisan'ny tsy mampandroso ihany koa. Misy vinavina ve fa vitanareo mpahay toe-karena eto Madagasikara ny mato Rakoto Manjaka José hoe raha izao toerana misy any Madagasikara zao iverina kely amin'le nanomboantsika ny resaka mety famatsim-bola ohatrohatry ny ahoana isan-taona famatsim-bola vaovao zany ny hoe tokony ilantsika zay vao tena hita taratra hoe io fa misy fitraikany any amin'le fivoaran'ny toe-karena eto Madagasikara le izy. Raha araky ny firafitry ny toe-karena amin'izao fotoana izao zany de le hoe tokony any amin'ny hoe 300 ny ari-karena zany ampiasaina amin'ny
amin'ny fampiasam-bola. Tsika zao any amin'ny 11 milliards de dollars ny arena fobe atsika isan-taona. De dikan'izany zany tsy maintsy mahita any amin'ny 3 milliards 4 milliards de dollars any. Ny zavatra misy kosa nefa de zao isan-taona. Zavatra misy kanefa de zao raha ohatra tsika zany miankina amin'reto mpamatsy vola mahazatra reto de tsara fantatra fa tsy afaka mampitrosa antsika mihoatra ny 900 ny arkarena foibe izy. Zany hoe any amin'ny 6 milliards 7 milliards any de rehefa volasy zay de mijanona eo izy. Tsisy afa-mio ao an-tokantrano de hoe 300 ny karamanao ihany azo tazomina amerenam-bola any amin'ny banky raha mindram-bola ianao fa tsy atao laza hoe surendetté zany tsy mety. Dia noho izany zany lafa tapitra le avy aty amin'reto mpamatsy vola reto de tsy maintsy mitady lalana hafa. Misy ny lalana hafa ohatran'ny ohatra hoe momba ny climat zao misy fonds spécial momba ny énergie. Zany rehetra zany tokony efa mianatra an'izany tsika. Vitsy de vitsy nefa ny olona afaka manomana atota taratasy amin'izany raha ny fahalalako azy amin'izao fotoana zao. Misy firenena ao Afrika efa misitraka an'izany zavatra zany. Dia ankoatran'izay zany de le hoe miantso mpanambola avy any ivelany. Fa tsy maintsy miezaka any amin'ny resaka 3 milliards 4 milliards zay le izy zany. Amin'io 3-4 milliards io tokony ny fanjakana zany any amin'ny atao hoe ny apateliny io de ny andro tokony any amin'ny secteur privé de izay de mety hazakazaka ny fandrosoana. Mety hoe azo eritreretina ve zany ao anatina fotoana fohy ohatra raha hoe tena tavapetraka ny lamina rehetrarehetra sa inona ny hoe tsy maintsy zavatra apetrakatsika eto Madagasikara mba hatratrarana izany tanjona zany. Ny zava-misy aloha zany de tsy tsika rery ny mila ny vola io. Apeta be ny firenena mila io raha firenena mifaninana amin'io indrindrindrindra aty Afrika. Ka io zany zay manao atao hoe mahavita manao saroma be indrindra no afaka hiantso an'ireo. Kanefa koa io le fiantsonany zareo io zany de mila fitandremana koa satria mety indraindray eo amin'ny sehatra ara-tsosialy sy ara-politika tsy mahazaka an'io ny vahoaka. Fa hoe lasa mivahiny daholo ny fanony harena. Zany rehetra zany tsy maintsy jerevana fa sarotra le izy fa fampandrosoana koa tsy raha mora. Eny ary efa feno angamba izay fanasavan'izay Andriamatonga Kotomanjaka José de misaotra anao mitondra izay resadresaka izay teto amin'ny fandarantsika teto amin'ny MBS de makasitraka antsika rehetra tare tokantrano ihany koa nanaraka ny fandarana de mametraka ny veloma mahafinaritra tompo kilasy sy tompo vavy de mametraka ny veloma aminao ihany koa Andriamatonga Kotomanjaka José. Ya de misaotra anareo miantso anay ary de mborary soa antsika malagasy rehetra. Eny ary veloma tompoko. Dinika fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS arahinao isaky ny alahady amin'ny 7 arivo. Dinika